Ary-tsaina ho an'ny olona iray ny famakiana ny boky raha eo amin'ny sehatry ny fanovozam-pahalalana. Araka izany, nisy ny varavarana misokatra no karakarain'ny UNESCO sy ny CSI ny 14 Jona 2024 lasa teo ka tonga nitsidika ny toeram-pitahirizam-boky sy ireo tahirikevitra ary ireo vakoka maro isan-karazany izay nanamarika ny sehatr'asa rehetra efa nataon'ny ministera eo anivon'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jona izy ireo tamin'ny alalan'ny fampahafantarana izany. Afaka misitraka izany toerana izany avokoa moa ny daholobe ary nanazava ny mahazava-dehibe ny fisian'ity toerana iray manana lanjany ity ny lehiben'ny fitantanana ao amin'izany toerana izany. Madame Razakary Soravaka. Dehibe tokoa ny fisian'ny trano famakiam-boky eto amin'ny ministera satria dia izy no mitahiry ny vakoka mahakasika ny ministera ary ahitana ny boky mahakasika ny teknika ara-pambolena, ara-piompiana izay fototry ny izay manampy ny tantsaha amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra. Be dia be ny tombontsoa azon'ny olona misitraka ny famakiam-boky eto amin'ny ministera raha tsy ilaza afa-tsy ny misy boky na ouvrage be dia be mahakasika ny fambolena, fiompiana ary ny jona manampy ireo mpianatra na mpikaroka izay ao anatin'ny filière io zany ny fisian'ny trano famakiam-boky dia afaka misitraka ihany koa izy ny données sy ny information rehetrarehetra mahakasika ny teknika pambolena sy ny fiompiana. Misy fichier numérique afaka manampy endry zareo amin'izany dia misy koa ny ouvrage consultable sur place misokatra ho an'ny rehetrarehetra maraina amin'ny valora sasany ka hatramin'ny 4:00 alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Manasa antsika rehetrarehetra eto amin'ny ministeran'ny fambolena, fiompiana ary ny jona ho tonga hitsidika ny trano famakiam-boky fa ahitanareo information mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona atao amin'ny ministerantsika dia tsy mipiasa eto amin'ny ministera ihany koa fa izay mpianatra na mpampianatra mpikaroka liana amin'ny famakiana boky dia manasa anareo hitsidika ny trano famakiam-boky eto amin'ny ministera. Manana viny izahay dia mba hiezaka izay hanavao ny zavatra efa misy efa nananay dia mba ho avoazinay. Amin'ny mahatahirim-bokim-panjakana izay moa dia tena mitsinjo ny olona isan-tsokajiny ity toeram-pitahirizam-bakoka an-tsoratra ity, manohy lalana sy manampy azy ireo mba tsy hanadin'ny tantaramanga izay efa nosahan'ny ministera. Maro ihany koa ireo tombontsoa azo ankoatr'izay araka ny fanazavana hatrany. Amin'izao vaninandro misy sy iainantsika izao anefa dia efa mahalana ny tanora liana amin'ny famakiam-boky satria dia efa variana amin'ny fandrosoan'ny teknôlôjia sy ny zavatra hafa maro isan-karazany. Tsy natao andanian'andro fotsiny anefa ity hetsika nandritra ny atelona ity fa dia manana tanjony ho an'ireo tanora sy ireo mpianatra indrindra ny vovonana UNESCO raha ny nambarany Andriamatoa Johnson Rakotoarso mpanampy ny sekretera jeneral izany vovonana izany. UNESCO zany amin'ny ity nanokana 3 andro ho amin'ny porte ouverte ho fampahafantarana ny centre de documentation. Izany dia ao anatin'ny projet idirika izay anisany hoe famezana zo ny tsirairay amin'ny accès à l'information ao anatin'ny mahatsikaritra ny UNESCO fa anisan'ny boky no anisan'ny mitondra ny fahalalana sy ny antsoina hoe angom-baovao raha izay no azo ilazana azy be indrindra satria ny teny dia mandalo fa misoratra no mipetraka dia ao anatin'izay indrindra no anisan'ny mahatonga ny UNESCO manao ny porte ouverte ho fampahafantarana ireo karazana centre de documentation amin'ny institution rehetra eto andrenivohitra ireo. Savaran'andro ihany izy io fa ny tanjona dia hoe ho atao maneran'ny Madagasikara ary anisan'ny azo lazaina hoe tanjona ihany koa zany ny fanomezana aina vaovao ny finiavan'ny olona ity hamaky boky sy handray ny boky indray. Izay zany anisan'ny tena tanjona lehibe ary miray lalana amin'izay ihany koa amin'ny fahakalazana ny antsoina hoe journée mondiale ny famakiam-boky maneran-tany zany izy io dia ao anatin'izay zany
fampandraisana anjara ny vahoaka malagasy tsy akanavaka amin'ny famakina boky ary famporisihana ihany koa famelomana indray ny afim-pitiavan'ny malagasy ity amakiboky fa tsy hovarina amin'ny resaka écran fotsiny na resaka mionona ao anatin'ny internet sy ny telefona sy ny ohatr'izay fotsiny ihany fa tena hiverina andoharano ao anatin'ny boky